spa dia anao sivana voalohany na préqualification ireo orinasa afaka andehanjara amin'ny andian'ny faharoa na package 2 amin'ny asa-panitarana ny siranan'ny Thomasina izay vatsian'ny mpanjakana malagasy ny Japonais voly. Ireto avy ireo asa voakasika izany: fanamboarana toeram-piantsoana tsambo na mall vaovao mirefy 7.7 metatra, fanotofana ranomasina mirefy 10 hektara izay ho atao toerana fitehirizana conteneur, fandalinana ny ranomasina na dragage eo amin'ireo mall efa misy mba hatrarana hatramin'ny 9.0 metatra ho an'ny mall C3 ary hatramin'ny 4.0 metatra ho an'ny mall C1 C2. Fanalavana ny rindrim-bato fiarovana amin'ny onjana brise lame ka ho ampina 5.7 metatra ilay efa misy eo. Ahatra fitotoana ny asa saingy hisy ny fandritranao apetraka mba ahazon'ny siranana mihodina trany. Koa miantso ireo orinasa maniry andalo io sivana voalohany io mba hanantona ny Brown Spat boulevard Ratsimilo Thomasina Raisy Dimanjato, boîte postale 2.7 na iantso ny laharana Tarby 020 53 321 55. Akany ato taratasy fandraisana anjara sy mirakitra ny andinindininy rehetra mahakasika ny fipetratakina amin'izany miaraka amin'ny antoko arabola 10 ariary. Ny ato taratasy fandraisana anjara feno dia alefa amin'ny Andriamatoa Tale Général ny Spat amin'ny adresetsy ambony ihany mialohan'ny 4 oktobra 2024 dato ihany amin'ny 9 maraina no ankafana ireo taratasy fandraisana anjara rehetra. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national 1A Laisvavy ao amin'ny Palais du Sport ny 24 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovide, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, Honor TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national 1A ny 24 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma, Mayenne Kian Madagascar. Marka Ravalmanana, laharana fa 520, manangana fa tsy mandrava. Ny tonga miaraka ny fanombohana, ny miasa miaraka ny fahombiazana. Fidio, candidat laharana fa 520, Marka Ravalmanana, mpanangana fa tsy mpandrava. Andao isika ifanimetanana. Andao isika ifanimetanana. Miaraka amin'ny José Kely. José Kely numéro 15 tegna tsara. Ny oavinao tegna voakarakara. Andao isika ifanimetanana. Ifidy an'i José Kely. Laharana fa 520. Antsika ny Îles Éparses ary efa neken'ny vondrona iraisam-pirenena zany. Ary tokony ho jerentsika aingana satria efa manomboka mitady gaz sy pétrole ny frantsay. Toy izao ny paikady atolotry José André Nelson momba ny Îles Éparses. Io resaka Îles Éparses io. Atsika io. Zay angambany farafaratsy mba nombokevitsika malagasy am'izay. Atsika io rehefa neken'ny communauté internationale no ONU fa atsika io. Bodon'ny frantsay io. Mazava ho azy zany fa niresakitsika amin'ny frantsay dia miendrika ady. Miendrika ady hevitra fa ady fa tsy mbola tsy mifampaboaka basy zao. Mazava ho azy fa raha tohitsika ho azy io dia tsy maintsy mitady namana atsika manampy atsika. Dia iza ny namana manampy atsika ny olona afaka hitrandraka. Kafalina ndray tompo klasy tompo avy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra on RTV ao amin'ny ity talata alina ity manasantsika rehetra mpiavana ihany koa anaraka ny on tsipiriam-bavao antsika hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny-bavao. Volavolan-dalàna misy valo sy tolo-dalàna iray no hotoniana mandritra ny fivoriana ara-potoana andian'ny faharoa ao an'ireo parlementera eto Madagasikara. Anisan'ny tena hipa-toerana mandritra n'ity fivoriana ara-potoana andian'ny faharoa ho an'ny parlementera eto Madagasikara ity ny fandaniana makasika ny volavolan-dalàna mifehy ny tetim-polam-panjakana ho amin'ny taona 2024 io. Androany moa no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy izany na ho an'ny teny anivo ny onte numéra pirenena na ho an'ny tetsy amin'ny onte numéra andolona.
ho tanterana rapitso etsy amin'ny Carleton Anosy ny adevitra irana amin'ireo candidat ho filoham-pirenena izay karakarainy ny firaisamonim-pirenena sy ny FES. Candidat misy 10 hatreto no fantatra fa handray anjara ao anatin'izany. Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa dia apetraka manomboka amin'ny classe seconde ny fisafidianana ny sokajy littéraire sy scientifique manomboka amin'ny ity taom-pianarana 20 sy 20 ity raha toka ny classe première izany teo aloha. Izao moa dia tafiditra ao anatin'ny rafim-pampianarana vaovao. Basy tsy ara-dalàna miisa 720 sy 700 ny lopitehana androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely. Ny farana androany moa ny ray volana ho amin'ny famitsorakeloka amin'ny fitazomana ny basy tsy ara-dalàna. Miverina mivangongona ilay ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra. Ahina hitondra valana aretina ihany koa ireto fako mivangongona ireto. Anisan'izany ny valana aretina pesta izay nahitana tranga vaovao indray. Izay ny lohateny-baovao hiditra amin'ireo antsipriany kosa isika eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena dia arabaina zany ny vahoaka malagasy iray manontolo satria dia nandresy ny Guinée équatoriale tamin'ny isa rainy ohatra ny barian'ny Madagasikara nandritra ny lalao miverina ny toto-saina tetsy amin'ny kianja ny vodivorona io folakandro io naresy tamin'ny alalan'ny baolina izay matiny injiva teo amin'ny minitra 2 nandritra ity lalao miverina ity. Araka izany zany dia mazava zany ny lalan'ny Madagasikara ho amin'ny kanina 7 sy 2 ninninona zany vokatry ny lalao miisa 2 izay mbola ho toto-sain'ny Madagasikara atao aoriana ity lalao izay mitoto-saina tetsy amin'ny kianja ny vodivorona ity. Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny vondrona A izay ahitantsika ny Sénégal, Guinée équatoriale ary Soudan. Amin'izao fotoana izao zany dia i Madagasikara no manana isa ambony indrindra. Madagasikara manana isa 10, Sénégal manana isa 7, isa 3 kosa ho an'ny Guinée raha toka aotra ny isa izay ananan'ny Soudan. Anisan'ny lalao izay mbola ho tanteran'ny Madagasikara ny fionana amin'ny Sénégal izay ho toto-saina moa any amin'ny tanin'izy ireo. Fa eo ihany koa ny lalao izay ho toto-sain'ny Madagasikara amin'ny Soudan eto amin'ny Madagasikara. Aviana ihany zany fa ninninona zany vokatry reto lalao anankiroa reto dia efa mazava izay lalantsika ho any amin'ny kanina ho amin'ny taona 7 sy 2 izay raha tsivina amintsika ny vokatry ny lalao rehetra izay neonan'ny Madagasikara atao anatin'ity vondrona ity dia Madagasikara zany nandritra ny Soudan tamin'ny isa 3 neona tamin'ny Sénégal ihany koa i Madagasikara saingy nahady sala moa ny baolina teo amin'ny salanisa 2-2. Akoatran'izay ihany koa dia nandresy ny Guinée équatoriale tamin'ny lalao mandroso rainy ohatra isika nototo-saina moa tamin'ny herinandro io ary androany zany dia nandresy ihany koa ny Guinée ihany tamin'izay isa rainy ohatra izay nandritra ity lalao miverina izay nitoto-saintsika tetsy amin'ny kianja ny vodivorona ity. Araka zany dia averina trano zany ny fiarabana any barian'ny Madagasikara, fiarabana ihany koa ny vahoaka malagasy isaorana moa tonga nanotrina ny reto mahery foa ny Madagasikara ireto tsy nofinofy intsony fa dia hiatrika ny lalao kanina 20 sy 2 i Madagasikara. Amin'izao fotoana ifampiresantsika izao moa dia laisin'ny flotalier général ny vondrina RLM communication mbola Joseph Rajona ireto ekipa ny Baria ireto izay isaorana ihany koa ny fandraisana andraikitra hoentin'ny tanora asala ny mbola Joseph Rajona izay ampandrara ary matsapa ny adidy izay raisina amin'izao mahery foa ny Madagasikara izao isy moa zany ny fanomezana sy ny tolotra ho an'ireto mahery foa ny Madagasikara ireto hoentiny mbola Joseph Rajona mivady ho fanohanana an'izay ekipa malagasy izay ny makasika an'iny fa ivadika lafim-baovao hafa isika eo amin'ny page politika dia aritra mandritra ny 10 andro ny fivirina ara-potoana dia ny 2 toto-tsain'ireo parlementaire eto Madagasikara na ho an'ny solomam-bahoaka izany na ho an'ny loholon'ny Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany mantsy izay fivirina ara-potoana andiany faharoa izay misy 7 ny volavolan-dalàna ho tanena ao anatin'ity fivirina ara-potoana ity raha toka tolo-dalàna
misa iray ihany koa ny odiniana anisan'ny tena ibatoerana ao anatin'izany moa ny fandiniana makasika ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana ho ampiasaina ho amin'ny taona 20 sy ireo arivo ho avy eo nanao ny fanadidina tantely rabeny lalana teo amin'ny sary ny tiavina rakotondina banga ny akamaroan'ireo seza teto amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity solombavahoaka manodidina ny 30 teo eo no tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana andian'ny faharoa fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa fanao ny anteny mera amin'ity taona 20 sy 20. Aharitra mandritra ny 10 andro ity fivoriana ara-potoana ny parlementaire ity volavolan-dalàna manodidina ny 8 no odinihana ary todi-dalàna iray. Anisan'ny tena ibantoerana ao anatin'izany ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 2012. Ny antso ireo solombavahoaka namany ny filopisolo-toerana Andrianarivo mba amita ny asany ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao nandritra ny lateny fanokafana androany. Ny efatra amin'ireo dia volavolan-dalàna vary mangatsika ary ny efatra ambiny kosa dia volavolan-dalàna vaovao efa tafapetraka ao amin'ny birao ny anteny mera-pirenena. Ankoatr'ireo dia misy ny mbola ho avy ary ny vodena moa tsy maingy aloha ka inona sy antenaina fa ho avy tsy ho ela ny volavolan-dalàna ifehiny tetibolam-panjakana 20 sy 20 izay ivo izao fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa fanao ny anteny mera-pirenena izao. Manoloana ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao kosa dia tokony ahay-andamina ny fotoanany ny solombavahoaka ho hiatrany ny filopisolo-toerana ny anteny mera-pirenena. Tsy manakana ny solombavahoaka tsy hanao fampelezan-kevitra ny fivoriana saingy manana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana ny asany ireo solombavahoaka araka ny fitianan'ny vahoaka azy. Tsy adino dia ny vahoaka malagasy vakivory izay pitsehatra ny mavesa-danja fividianana. Ao ka anako amin'izay ny feo fahanginan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fividianana. Ny mera-pirenena moa dia hiezaka mandrakariva andraikandraikitra izay tandrify azy ary mba ho tena andro ny fanjakana tokoa sy ho fiamperan'ny vahoaka. Lalatsaina natravina solombavahoaka izay nahafahana miaro tsy ho tafitra moramora teto amin'ity tanindrazantsika ity izany lalatsaina izany. Ireo lalatsaina ireo no fombafomba izay narano solombavahoaka mba hiarovana ny lalàna vahiny mifanohitra amin'ireo sotiavina malagasy ny tany saina ireo. Mino sy manateny izay fa na ireo solombavahoaka mbola ho tafaverina na ireo vaovao andimy izay lany amin'ny fotoam-piasana manaraka dia hitovy hevitra aminay mahakasika ny mbola andavana izay lalàna sadasada manatsoratra sy mifanaraka amin'ny maha-malagasy sy ny finoana izay narano. Tonga nanatrika izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy izao ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernemanta izay notarihan'ny Prime Ministre Tsay Christian, ny filohan'ny CFM, ny filohan'ny anteny meran-doholona, ny lehibe ny faritra Nalamanga. Ity moa ny fivoriana farany atrehan'ireo solombavahoaka amin'ity taona 2012 ity. Tsara ihany koa ny namanamarika fa tamin'ity androany ity no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana teo anivon'ny anteny meran-doholona. Arak'izany zany taorianany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana dia ny faharoa an'ireo solombavahoaka tetsy Tsimbazaza iny ny folakandro tamin'ny 4 ora kosa no nanokatra ny azy tamin'ny fomba ofisialy ny teo anivon'ny anteny mera andolona. Ankoatran'izay ihany koa dia nisy ihany koa ny fisalorana samboady ho an'ireo olona vaovao nandritra ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana dia ny faharoa ho amin'ny anteny mera andolona ity. Ny filopisolo-toerana moa dia ny antso an'ireo olona Madagasikara mba amita ny andraikiny araka ny fidianana azy ireo. Anisan'izany ny fandaninany volavolan-dalàna izay odinihana ao anatin'izao fivoriana ara-potoana andiany faharoa izao. Mbola tantely rabeny lalana asitiavina rakotondrina trany nanao fadadiny. Tonga nanatrika izao lanonana izao ireo tompona andraiki-panjakana isan-tsokajiny, anisan'izany ny Prime Ministre Tsay Christian, ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Androm-panjakana miantoka ny fifandaja-pahefana sy miantoka ny fahamarinana toerana ny fitondrana sy ny androm-panjakana ny anteny meran-doholona araka ny nambarany ny filohany nandritra ny kabary fanokafana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, anterina ny fankasitrahana anareo vahiny manakaja rehetra tonga nanome haja izao fanokafana ny fotoam-pivoriana izao. Henikaja sy vondrahatra tokoa ny anteny meran-doholona tamin'ny fanotronanareo izao fotoana izao. Fotoam-pivoriana iompana amin'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana 20 sy 20 ary eo am-pandrasana
no mahita ny atiny ary eo ampandrafetana no mahita ny sopirana tokony ahitsy. Volamena mitoaboangy tafaray samy soa, tantely sy akondro tafaray samy mamy. Soa koa raha soa, mamy koa raha mamy. Izany no azo ilazana ny fiaonantsika eto. Raha misy ny mahasoa na ny tiana ifampiarana na ifampitadiavana vahaolana dia aza misalasala, mifanatona, mifampaka-hevitra, manontany fa mivoantsika ny varavara ny antenemerandolona na ny eo anivon'ny braomaharitra na ny eo anivon'ny filohan'ny eo anivon'ny vaomieresa tokony na ny eo anivon'ny lolo Madagasikara rehetra mpikambana eto amin'ity antenimera ity. Manoloana ny fifidianana izay ho avy dia nanambara ny filohan'ny antenimierandoholona fa fifidianana anjakan'ny demokrasia no tokony izy eo ary mila mangarahara sy fandraisana anjarany rehetra izany. Mila fitoniana sy filaminana ny firenena, tombontsoa-pirenena no hiarahana mibanjina mba hitohizany ezaka vita sy ananana ho avy mamiratra. Nanao antsoavy ny vahoaka ihany koa ny filohan'ny antenimierandoholona ny anefanany adidy amin'ny fifidianana. Anoana-pahendrena ny safidy izay ataontsika tsirairay avy. Ny vahoaka malagasy dia mahalala izay olo-kendry, manam-panahy, manana traikefa, manam-pahaizana feno sy ray aman-dreny hitondra ny tany sy ny firenena. Koa laoery ary aza malaina fa ny adidy tsy an'olon-dratsy. Manamafy izany ny afatra nataon'ny eveka nandritra ny famaranana ny JMJ. Ny tanora no tanterahana tany Mahajanga tamin'ny herinandro lasa teo ny amin'ny tokony ananany tsirairay fahamatorana amin'ny safidiny. Aoka ho izy ireo mba ho tena safidy marina, maharesy lahatra ny tenanao fa tsy safidy noterena na ankolaka na mivantana. Ankoatra ny lanonana fanokafana ny fivoriana tamin'ny fomba ofisialy izay andaniana ny teti-bolam-panjakana 2024 dia nisy ny lanonana fametrahana samboady ny loholona vaovao izay voatendry Ramatoa bakony iray ny Rakoto Arsoa. Izay ny makasika an'iny fa momba ny teti-bolam-panjakana izay ho ampiasaintsika ho amin'ny taona 2024 dia nanambara ireo solombavambahoaka fa mbola tsy voarain'izy ireo eny am-pianarana aloha hatreto ny boky izay mirakitra izany. Tsy maintsy misy anefa ny fandiniana lalina makasika n'ity boky mifehy izany ny teti-bolam-panjakana 2024 ity. Raha ny tolo-kevitra izay hoentin'ireo solombavambahoaka dia tokony ho ampiakarana avokoa ny teti-bola isaky ny ministera amin'izao fotoana izao mba hialana zany ny amin'ny mety fandaniana maro samihafa raha oharina tamin'ny teti-bola nampiasaintsika zany tamin'ity taona 2024 ity. Andeo rahantsika ny fanazavana izay hoentin'ireo solombavambahoaka teo ny micro ny tantely rabe ny lalana sary ny tiavina Rakotondrina. Mbola malalaka be ny fotoana andefasany eo anivon'ny mpanatanteraka izany teti-bola izany. Raha ny teny indray ny momba ny hoe manahoana ny mety andrafitra n'izany teti-bola zany sarotsarotra ihany aloha dia aminavinan'le izy. Ny fantatra hoe efa misy zavatra tsy maintsy mipetraka foana isan-taona ny sahala amin'ny ohatra hoe elako tsiny ny teny an'le izy amin'ny teny frantsay hoe ny fonctionnement. Reny zany zavatra tsy miova reny. Reny mitovy foana reny isa-taona tsy miova reny zavatra reny. Ny zavatra mety ampiova angamba amin'ny taona ho avy io dia ny hoe ny atrehana ny fifidianana izay solombavambahoaka. Fantatro ary inoko marimarina fa tsy maintsy eritreritra an'izay ihany koa ry zareo nivon'ny mpanatanteraka dia fa ametraka sahady dia lamina hijerena ny atrehana izay fifidianana izay. Inoko marimarina fa tsy maintsy ho tafiditra zany zavatra zany. Sarotra be amiko ny teny hoe inona avy ny ministera hiakatra na hidana satria mbola tsy eo am-pelantananay araky ny teny. Izay ny mahakasika an'iny fa eo amin'ny lafiny politika dia ho tanterana rahampitso etsy anosy ny adevitra izay irana amin'ireo kandida ho filoham-pirenena karakara ny firaisamoam-pirenena sy ny FES.
misy 10 ireo candidat efa fantatra fa andray anjara ao anatin'ity ady hevitra ity. Fa ankoatran'izay ihany koa dia efa nivoaka ny boky izay mitondra ny lohateny hoe boky fotsy izay nokarakarain'ny firaisamonim-pirenena tamin'ny alalan'ilay tetikasa fandio na ilay antsoina hoe fifidianana antoka ho an'ny daholobe ifanetana ny olombanina izay sambany moa no nisiny zany teto amin'ny tantarany Madagasikara. Manazava makasika an'izay ny tompona andraikitra teo ny micro ny Clara Raholomanantsoa sary ny afitra lay. Manolona ireo olana fototra ireo dia ireto avy ny tolo-kevitra naroso ny fametrahana fitsinjaram-pahefana ifoto isy ny fandraisana anjara-bebe kokoa an'ireo olom-pirenena amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fehezina amin'ireo endrika kolikolisana mbaratokana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fanaraha-maso ireo androm-panjakana sy ireo enti-manana ny fampelezana ny fampielezana sy fanapahariana ireo dida mandalana sy fanamafisana ny fangaran'ireo fitondran-draray eo anivon'ny fitsarana sy ireo didim-pitsarana fanamafisana ny tambelina andraikitra ny fanjakana ary fanaovana vaindon-drara ny fahamalina ny filan'ny pirenena eo anivon'ny sapandra-ra-panjakana fampitombona ireo teti-bola-panjakana amin'ireo sehatra voatsikajona ara-pahameana ny fanatsarana ny fampitenan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampianarana ny adany sy fanjarian-tsakafo ary ny kolontsaina. Ny boky fotsy dia mirakitra ny etaetan'ny pirenena izay nahavina anaty lohahevitra efatra lehibe dia ny hain-tongotra, ny sosialy sy ny kolontsaina, ny toe-karena sy ny fotodrafitrasa, ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary. Ny boky fotsy dia fitaovana ahafahan'ny pirenena mampitasy mamakafaka bebe kokoa ny vina sy ny fandaharana asan'ireo candidat. Ao anatin'izany indrindra hoe karakaran'ny Friedrich Ebert Stiftung na FES sy ny tetikasa fandio ady hevitra iroana amin'ireo iarana amin'ireo candidat izay lalaka andrianjara raha pitso alakamisy 17 oktobra tontolo andro amin'ny Carleton efitrano Ravinala. Eo amin'izay pejy politika izay ihany dia tafiditra ao anatin'ny fampelezan-kevitra moa isika amin'izao fotoana izao eto amin'ny Madagasikara. Ao an'ireo solombambaoaka dia tsy mahasaka anazy ireo tsy hanatanteraka ny fampelezan-kevitra ny fivoriana ara-potoana andian'ny faharoa izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy raha ny anambaran'izy ireo. Na izany izy anefa dia misaka ny manamboatra ny fandaharam-potoana ihany zany ireo solombambaoaka manoloana izay fampelezan-kevitra sy ny fivoriana ara-potoana izay. Makasika ny faneho-kevitra izay nohitandreo candidat misy 120 amin'ny tokony ijerena ny lisy mpifidianana sy momba ny fifidianana dia nambaran'izy ireo fa tsy mahasakana ny onona tanterahana ny fifidianana izay. Fa nadidina hoentiny tantely rabe ny lalana sy tiavina rikotondrina. Manoloana ny fampelezan-kevitra izay misy amin'izao fotoana izao dia mila mandamina ny fotoanan'ireo solombambahoaka raharaham-panjakana no atrehana ary anjaran'ny solombambahoaka ny manatanteraka ny adidy izay nomen'ny vahoaka azy ireo. Fa tsy manakana velively ny fandinihana ny volavolan-dalàna ato amin'ny assemblée ny fisian'ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Tsy mifampisaraka mihitsy ireo mifameno ireo satria ny etaetam-bahoaka tian'ny antemera-pirenena fantatray dia izay ny entiny anaovana ihany koa fampelezan-kevitra satria ny lalàna milaza fa ny député mahazo manao fampelezan-kevitra fa mipanatanteraka tsy mahazo manao ka ndahatra ilay fotoana sy mametraka n'ilay programa hoe sady vita ny anjara ny fampelezan-kevitra no mizotra ihany koa ny asa mety anivo ny antenimera-pirenena mikasika ny fandaninana andreo lalànareo indrindra fa ny lalàna feno teti-bola. Fanokafateo dia niteneny moa izy teo fa na dia ny député teo aza sy dia hoe milay resaka firmy resaka politika fa ny zavatra resahana tao zany tamin'ny fanokafany teo zany dia resaka asa resaka tolo-dalàna zany no jerena zay ny zavatra anjerena teo ka za koa sy afaka hiteny hoe ahoana fomba resaka politika mikasika an'io zany satria tao. Mikasika ny fitakiana ataon'ny firaisakinan'ny candidat kosa dia nanambara izy solombambahoaka fa efa miroso amin'ny fifidianana isika ka tsy misy fihaimorana intsony izany. Manana ny zo aneho ny heviny n'ireo candidat ary fihetsiketsehana ara-politika ihany ireny misy ireny. Io ane samy manana ny fomba fijeriny izy candidat mpifaninana dia manana ny zony izy aneho ny heviny
raha misy ny aiahana ny fahitako azy aloha fihetsiketsehana ara-politika ihany le izy satria voalohany indrindra na de voalaza ary fa hoe naroso alohan'ny fotoana zao fifidianana zao tafiditra tsara ihany nefa ao anatin'ny fehim-potoana iafarany ny mandahan'ilay filoham-pirenena voafidy teo aloha zany hoe ny rehetra zany ary ny firona ny piraitan'ny razana de fa hoe makany amin'ny fifidianana ka ny zavatra hafa ankoatran'izay dia hitako hoe fihetsiketsehana ara-politika ihany efa mosoka zany tahotra zany fa tsika efa moso amin'ny 7 novambra dia tsy maintsy raikitra ny fifidianana momba izay fifidianana izay ihany dia tsy miembotra intsony ny firenena amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana isika raha ny finan-kevitra izay noety ny filohan'ny fitsaranavy momba ny ra-panorenana any matoa Jean-Éric Rakotaso tamin'ity androany ity tsy azo atao ihany koa ny anokatra ny lisy-pifidianana fa mety hiteraka korotana vaovao indray ho an'ny firenena izany ho iatrany ny fanokevany raha nanao hevitra zany makasika ny fangatahana izay nataon'ireo firaisankina ny kandida misy 20 ka nanatitra izany teny anivo ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ankoatran'izay dia ny resaka makasika ny fanjakana gasy ihany koa ity filohan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ity andriamatoa Jean-Éric Rakotaso nambarany ary fa tsy tokony isy na hipetraka akory eto Madagasikara izany fanjakana ao anatin'ny fanjakana izany tsy manaraka ny lalam-panorenana izany ary ny lalana velona izay ampiarina eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy ny lalam-panorenana ihany anjaminany menjanahary teo amin'ny sariny aina roela izany sy ny fikatonany maro amin'ireo kandida nefa amin'izao fotoana izao no mangataka indray ny tokony hanokafana ity lisitry ny mpifidy ity izay fa tsy azo atao intsony izany raha ny lalàna nojerena ary nanamafy ny filohan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana fa tsy azoko itihana intsony ny lisitry ny mpifidy mba tsy isiany ny korotana hafa indray marina hoe ny senia efa be nanentana hoe vitantsarana dia jereo dia zay zavatra zay misy andraikitry ny pirenena tsirairay zany jeriny zany jeriny izy anaty izy mpifidianana fe asa tsy eo zay mba didiny olo-pirenena tsirairay zay satria raha tamin'ireny mijerena hoe tsy eo dia milazona izy fa zao efa tombotra foana zay fanao zany mba voantsika rehefa tombotra foana le zavatra dia zay voatsoka dia tambataba hoe tsy eo fa misy didy azy andraiky sy olo-pirenena tsirairay zay zany ankoatra izay dia maro amin'ireo mpanao politika no mitady sy miezaka mamboly korotana mba hisakanana ny amin'ny firosoana mankany amin'ny fifidianana saingy tsy emitra fa hirosatra ny Madagasikara ho ny filohan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana ary tsy azo ekena ihany koa ny fametrahana ny fanjakana gasy izany ho hiatrany ity filohana androm-panjakana ity noho izy izay tsy voalaza ao anatin'ny lalana velona eto amin'ny firenena ao anaty lalam-panorenana tsy izany hoe fanjakana gasy zany fa raha zany fanjakana gasy hoe ampizarazara amin'ny Madagasikara dia tena fanakotana pirenena tsy azo kely tsy ahihin'ny olona fa hihin'ny mpanao politika zay manomana korotana dia fa taminy dia hoe andraikitry ny ACC andraikitry ny CENI andraikitry ny CFM fa mandeha ampilaminana io raha nolo malagasy tsotra tsy korotana zany tsy vendalana tsy nanambara moa ny filohan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana fa ny mpanao politika no milaza fa tsy mahatoky ity ravitra ity fa tsy ny vahoaka malagasy ny iray faingo 10 isanjato ny tanora eto Madagasikara ihany no marisika amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena sy ny raharam-politika eto amintsika raha ny tatitra nataona fikambanana tsy miankina amin'izao fotoana izao tsy fampiny fanabeazana ara-politika izay azon'izy ireo amin'ny maha-olo-pirenena moa no mbola lesiko ho an'ireo tanora eto Madagasikara sy antony ity ta ambany dia ambany ity raha ny fanazavana hatrany mila beazana noho izany ny tanora ary mila ampifantarina azy ireo ihany koa ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra eo amin'ny raharam-pirenena indrindra moa fa amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izay tosaina eto Madagasikara izao anjaminana menjanahary sy aina roela tsy mbola ampy hatreto ny fanabeazana azon'ireo tanora mahakasika ny politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ka zary lasa sakana tsy ahafahan'izy ireo mivoatra sy manaraka akaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena izany vokany vitsy ny tanora mandray andraikitra amin'ny maha olo-pirenena na dia maro anisa azy izy ireo eto Madagasikara
mandidina ny iray faingo 570 ny tanora ihany mantsy no misehatra sy mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny angom-baovao iray. Kanefa ao anatin'ny fotoam-pifidianana isika izao, vanim-potoana izay tena ilaina ny fandraisana andraikitry ny tanora anoho ny fifidianana izay hamaritra ny fiainam-pirenena ao anatin'ny 5 taona manaraka. Misy araka izany ny famolavolana ilay memorandum izay anasana ireo tanora vonina andray andraikitra amin'ny fifidianana mba hanosony izany, ka ny fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso amin'ny dingan'ny fifidianana sy ny famporisiana ny tanora hifidy ary mba hanao safidy voahevitra no tena voarakitra izany. Misy 7 isanjato tanora zany amin'izao mbola tsy tena tafateraka tsara ao anaty tafiditra tsara amin'izay fandraisana andraikitra amin'ny fiainam-pirenena ankapobean'izay. Dia izay ny anton'ilay mbola izy roa andro manomboka androany sy rapitso hametanana ny tanora zany sy hanehoana ny tanora hoe misy tanora efa mandray andraikitra zao dia andao atambatra ny hery mba hitonga fampandroana Madagasikara izay fandraisana andraikitra. Tanora hatrany amin'ny 2 arivo mahery moa no andrasana nosony ity memorandum ity izay nanomboka androany hatramin'ny rahampitso. Ity tanora iray ity ohatra dia anisan'ireo izay nanosony izany ka nambarany fa zava-dehibe izany fandraisana andraikitra ny tanora izany ary tanjona ny fanentanana ny tanora mitovy aminy. Tanora anazy zany dia hitako fa nisan'ny zava-dehibe zany fandraisana andraikitra eo amin'ny tontolon'ny fiainam-pirenena. Hoe mahatanora tena zany dia hita zany fa tsara zany hoe manao fifanarany ao engagement zany marina kokoa hoe mba tena hoe hijoro amin'ny foto-kevitra hijoroana zany tanora. Dia indrindra ihany koa zany hoe inona no manao an'izy inao zany dia misy zavatra tokony hoe tamberina tokony ataonao amin'ny mpiara-monina ho an'ny tanora manodidina anao zany ao anatin'izay sehatra izay. Hoe na fandraisana andraikitra manokana zao dia hoe fanentanana ireo tanora namana indra zany miany fotony zany hoe inona ny antony fidianana, inona ny antony atsika mahatonga antsika hifidy dia eo koa ny hoe ahoana koa zany ny ampianarana ny fanabeazana mampirenena zany tsy ho an'ny tanora ihany zany fa na ho an'ny izay rehetra araka mifidy ihany koa zany dia izana zany mba hoe voizina arak'izay zany le zavatra rehetra niraisina zany amin'ny mahatanora ny tena mampirenena. Isy araka izany dia be ny tanora mandray andraikitra amin'ny fifidianana rahampitso izay anomboka amin'ny ENS Ampefloa amin'ny 9 maraina hatreny amin'ny 15 be ny Mahamasina. Adievitra fampahafantarana programa anasy fanomikevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolon'ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Marka Ravalomanana, laharana 520, manangana fa tsy mandrava. Ny tonga miaraka ny fanombohana, ny miasa miaraka ny fahombiazana. Fidio, candidat laharana 520, Marka Ravalomanana, mpanangana fa tsy mpandrava. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national ana A Laisvavy ao amin'ny palais du sport ny 20 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovide, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, ONR TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national ana A ny 20 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma, Mayenne Kian Madagascar.
toizatsika ny fampanambavao amin'n'ity alina ity misa 970 ireo basy tsy ara-dalàna izay anompotehana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy analakely tamin'ity androany ity basy izay voarara tamin'ny alalan'ireo karazana etsika rehetra izay nataon'ny mpitandro ny filaminana ho famongorana ny asandalo sy ny tsy fandripahalemana teto Madagasikara moa ireto nompotehana androany ireto asaka hita tamin'ireto basy ireto avokoa moa ny karazana basy mahery vaika rehetra ataon'ny Kalaknikovy ny basomborona eo ihany koa ny basy izay vita malagasy anao ny fanadidina Anjamina no menjanary ateo amin'ny sariny Aina Aroela seka basy entina anaovana asa ratsy sy asandalo avokoa ireo basy miisa 970 nodorana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ity androany ity izay nahitana karazany maro tokoa tsy vitany tsara-dalàna mantsy ireto basy ireto fa tsy manara-penitra sy tsy azo ampiasaina intsony ihany koa hoentina na Moramanga hodina anaovana zavatra fa moa ny potika ireto basy ireto raha ny fanazavana voaray amin'ny mampikambana ny Madagasikara ao anatin'ny firenena mikambana sy ny vondrona afrikanina dia vinapetraka ny fampanginana ny basy hatramin'ny taona 2020 ho tombotsoa ny taranaka faramandimby ka izany indrindra no antony nametrahana ilay iray volana fampisorakeloka amin'ny fampiasana na fitazomana basy tsy nahazoana lalana na tsy ara-dalàna basy voaray tamin'ny alalan'ireny hetsika nataony mpitandro filaminana dia ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy misy ny basy mahery vaikana ilay antsointsika hoe arme de guerre misy kalashnikov tao misy fusil semi automatique tao misy pistolet automatique tao ny rahantsika nahita teo ihany koa fa nisy ny basondorona nisy ihany koa ny basy vita teto toerana satria dia mahavita an'izany ny olom-pirenena malagasy ary tsy hoe ampiasaina iarovatena fa ampiasana anaovana asandahano ka dia izay natonga ny fitondram-panjakana anao ezaka lehibe tokoa satria dia voalohany nahitany tantaran'ny firenetsika izany hoe iray volany ho an'ny famitsorakeloka amin'ny basy tsy nazahoana alalana ho fanarahan-dalàna moa no antony nanapotehana ireto basy ireto ary efa nazahoana lalana tamin'ny mpampanolalàna ny fanatanterahana izany ka anisany nanatrika izany teny toerana ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny fitsarana ary ny ministry ny aditany ka raha nandray fitenena ny prime ministre Tsay Christian dia nilaza fa fitaovana ahafahana mametraka filaminana sy fandriampahalemana ny basy ka tsy tokony ampiasaina anaovana asa ratsy tsika tsara ny fotom-pisainana zay baiko zao zavatra ataontsika zao hitatsika fa zay basy fitaovam-piadiana zany dia anisan'ny fitaovana ahafahantsika mametraka ny fandriampahalemana sy filaminana kanefa kosa hitatsika kio fa raha ampelantanana ny olona tsy tokony manana an'izany ary indrindra ny jolay ny basy dia manapotika firenena ka zay no tsy maintsy potetsika androany amin'ny alalan'izao etsika ataontsika zao mbola itomo ny fankalazana ny volan'ny famitsorakeloka amin'ny fampiasana na fitazomana basy tsy nahazoana lalana na tsy ara-dalàna ka hitanina hatrany ny rehetra mba hitondra ny basy tsy ara-dalàna eny amin'ny mpitandro ny filaminana izay makasika an'iny fa miparitaka sy mivangongy indray ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao manoloana izany indrindra dia mitaraina zany ireo mponina amin'ny fivangon'ny fako eo ihany koa ny fofona izay ateraka ireny fako ireny fa anisany mitarika ny valana aretana pesta ihany koa ity resaka fivangon'ny fako ity indrindra fa amin'izao avy amin'ny taona ny fahavaratra izao hatrito aloha zao dia misy 540 ireo olona izay fantatra sy voamarina fatratra ny valana aretana pesta teto Madagasikara raha ny antotanisa izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamana nandritra ny fitsidihana izay nataon'izy ireo teo nanomboka ny 7 volana oktobra lasa teo moa no nandraisana zany nyity antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ity andrasana araka izany ny fandraisana ndraikitra ny tompona ndraikitra isantsokajiny ao anatin'izao loto miparitaka manerana ny Antananarivo renivohitra izao Clara raha holo manantsoa teo amin'ny sariny afitrarany tsy ampy ve ny mpiasa natao iandraikitra ny fanangonana ny fako sa ny tompona andraikitra mihitsy no variana feno fako avokoa ny akamaroan'ny faritra eto Antananarivo renivohitra miandry fanairana foana ny tompona andraikitra vao mandray ny asa nampandraiketana azy raha ny voalazam-ponina
Mamitary anazy ireo retrangana fiparitahana roto manerana ny tanàna. Mivangongo loatra ny faky eto an-terana ary ahina hiteraka valana aretina maro. Ny fofona terana ihany koa etsy an-daniny. Miankina be ndraindray misy maky io ndraindray tonga dia mitovy be ndraindray madio noho ny fisian'ity trano propagande sy ny anana ity dia ohatra mitovy indray izy io. Azo se io miparitaka foana io na misy valana retina na tsisy valana retina dia efa miparitaka foana satria ho zay azonao zany ny problème io. Androany ianao zao miresaka aminao hoe anao tatitra 3 andro izy zao akafako aloha satria efa tonga any le tatitra. Azonao tsara an'le izy rehefa avy eo amin'izay vita ny après any 3 andro tsy misy tsony fa mitombo indray fa dia iandro foana zany hoe makaleo zany fa tokony hoe tsika samytsika zany no tokony ahifa fanana atahorana ara moa rehefa tsisy ny tokony andraikitra an'io inona ny ataonao eo fa tsy mivatanao ny arovanao. Sao anatin' iray volana sy tapany izao dia olona miisa 5 no voamarina fatratra ny aretina pesy tamin'ireo olona nanaovana fitiliana. Pesy tatody tarimy ny 12 tamin'ireo ary pesy taretratra ny 3 ambiny. Tamin'ireo olona 5 marary ireo dia 10 nanaraka fitsaboana tena anivo ny tompo-pahasalamana ary sitrana soamantsara raha nodimandry kosa ny 5. Efa nisy ny andraikitra no raisiny teo anivo ministera manoloana izany rehetra izany toy ny fitaliana sy fitsaboana maimaim-poana ny vahoaka izay tratra n'ity aretina ity. Ankoatr'izay ny fizarana lay izy fanafody mifanaraka an'izany ary ny fisorohana izany. Ireto avy moa ny distrika nahitana izany tranga voamarina fa misy valana aretina pesta izany: Ambalavao, Ambatofinandrahana, Akazibe, Miarinarivo, Midongy Atsimo ary Tsiolomandidy. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny rehetra mba ahafahana misoroka ity valana aretina ity. Manaitra ny tompona andraikitra ihany koa mba hanao ny asany amin'ny fandroafana ny fako ao anatin'izao tranga izao. Eo amin'ny pejy fanabeazana kosa dia apetraka manomboka eo amin'ny klasy seconde manomboka izao ny fisafidianana ny sokajy littéraire na ny scientifique manomboka amin'ity taom-pianarana 20 sy 20 ity raha ny klasy primaire moa no nanovana izany teo aloha. Tanjona ao anatin'izao rafitra vaovao izao moa ny mba ahafahan'ireo ankizy misafidy sady ny lalam-pifanana izay ho ataony aoriana ny fahafahan'ny fanadinana baccalauréat eto Madagasikara. Izy ity raha teo izay tafiditra ao anatin'ny rafim-pampianarana vaovao eto Madagasikara na ny PSE. Nanao ny fanadidina fanilaran-drianatenaina eo amin'ny sariny aina aloela. Tomboka amin'ity taom-pianarana miditra ity ilay rafim-pampianarana vaovao izay napetraky ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny ova tao anatin'izany ohatra ny fampidirana fisafidianana ny sokajy ao amin'ny classe seconde. Anana safidy arak'izany ireo mpianatra rehetra miditra ao amin'ny classe seconde na hanao sokajy S izany hoe scientifique na hanao sokajy L littéraire raha toka tao amin'ny classe première izy ireo vao afaka nisafidy izany teo aloha. Nambaran'ireo mpianatra fa mety tsara amin'izy ireo ny fisafidianana sady io sokajy io mba tsy hanahirana azy ireo ny safidiny lalam-piofanana ho ataony rehefa afaka baccalauréat. Inona ny antony hoe safidiny mandeha hoe hanao littéraire? Satria mba ny avenirako izany hoe satria ny S mantsy misy ny asany hoe azoko miandraikitra ny S dia ny L koa mba te hanao droit dia miditra ny L. Ataony safidianako ilay hanao S satria misy zany loatra tsy fahafahana ao anatin'ny fananana examen officiel dia izay mahatonga ny manao S. Mety ilay izy satria ny seconde zany tsy voatery hoe to dia tsy voatery hoe tsy afaka dia manao tegna izay maferina amin'izany fa raha ohatra hoe ambony ny voany dia afaka manao seconde fa afaka miverina. Io manana amin'ny taona famaranana kosa ny tanjona ao anatin'izao fanovana izao raha nambaran'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly no ny classe seconde izay klasy fototra. Natao hijerena ny taha-pahaizan'ireo mpianatra mandritra ny klasy fahatelo ihany koa izy ity ary izay no entina mijery ny sokajy izay mety amin'ireo mpianatra. Efa nanao efa neuron tena zany ny ankizy tao amin'ny seconde
dia efa resaka tamin'ny mpampianatra zany zahay hoe orienté S na L likizy dia efa fampiresaka moa zany ny tompona andraikitra tao amin'ny sekoly izahay tompona andraikitra sy ny mpampianatra dia nresana tamin'ny likizy izay programme izay dia ireo ankizy tamin'ny classe de secondaire zany amin'izao izy zany satria moa izy aty hoe tamin'ny taona lasa zareo ireo zany zao classe de terminal ho an'ny taona famaranana zany dia amin'ny terminal zany dia efa misy kajy roa zany zay aloha zao eto aminay dia littéraire sy ny scientifique nanety taminay le izy satria tao anatin'ny classe faharoa na hoe classe de seconde zany ny izy dia efa ny orienté na efa ny manina tsara hoe anao littéraire ianareo raky sa anao scientifique satria ao anatin'izany hoe fiomanana roa taona mialohan'ny baka zany dia ataoko hoe fa misy fahavonona tsara ary tena mety aminay eto amin'ny sekoly. Ankoatra ireo dia ampidirina anaty safidin'ireo mpianatra ihany koa fitantanana orinasa toe-karena ahafahana mamantatra sahady ny sehatra asa idirany any aoriana. Izay ny makasika an'iny famopera rola sy vehivavy iray no naratra vokatry ny lozam-pifamvozana atany amin'iny lalam-pirenena fahefatriny rehefa avy namonjy ny JMJ izay nototsaina tany Mahajanga Lesotram-pilaminana kosa moa ny JMJ Mada andihan'ny fasivy tamin'ity taona ity ary nofarana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro lasa teo izao ny Antsirabe kosa no fantatra fa natanterana ny JMJ Mada andihan'ny fahafolo. Clara raha olo manantso teo amin'ny sariny afitralany. Na dia efa nisy aza ny fiapetrany noraisiny teo anivon'ny ATT tamin'ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahefatriny nandritra ny hetsika JMJ izay nototosaina tany Mahajanga dia nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany tamin'ny lalany omaly. Mopera rola sy vehivavy iray no naratra vokatra izany izay mpizaika avy any Mahajanga. Fiara misy 500 teo no niainga tany an-toerana hiazo ihany Antananarivo tamin'ny omaly io ary fiara 3 tamin'ireo nitatitra olona ireo no niaran-doza. Tsy nisy moa ny ainana fohy, efa nazo ny fitsaboana sazy azy kosa ireo mopera rola sy vehivavy iray trahadoza ireo. Ny alahady 14 oktobra lasa teo moa ny lamesa fanirana no sady ihany koa famarana ny JMJ Mada andihan'ny fahasivy tany Belobaka Mahajanga ary nitolakandrony ihany koa no anaovana ny saoby izay nandrasana diocèse 12 anjara tao Belobaka ihany. Tonga nanatrika ity lamesa famaranana ity kosa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo kandida ho filoham-pirenena vitsivitsy ary ny manam-pahefana avy any an-toerana. Rakotr'olona tanteraka moa Mahajanga nandritra izany JMJ Mada andihan'ny fahasivy ity, any Antsirabe kosa no anatanterana ny JMJ Mada andihan'ny fahafolo raha ny fantatra. Izay ny any Mahajanga fa makasika ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia hasambany tao anatin'ny tantara ny New York no tsy nitrangana fifampitofirana mihitsy nandritra ny 15 taona raha ny fanazavana izay noentin'ny polisy any an-toerana. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Those of you who've known me for a while know that I love being a cop. Ny zoma ny asabotsy ary ny alahady dia nena tsy nisy fifampitifirana sy von'olona izahay. Voalohany izany tao anatin'ny taona maro izao ary tsy ny mpitandro ny filaminana irery ihany no mirehare amin'izany fa ny vahoaka rehetra ihany koa raha nambara ny James O'Neill lehibe ny NIPD na ny polisy pirenena new-yorkaise nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tao an-toerana. Efa nahitana fianana moa ity trangana fifampitifirana ao New York ity ka ny fafito ny volana Oktobra dia hatrany amin'ny iray faingo ray isan-jato izany fianana izany raha oharina ny taona 17 sy 20 satria dia mandidina ny 900 ireo olona voatazana tamin'izany ny taon-dasy. Ny taona 17 sy 20 ihany koa anefa no tena nahitana fianana indrindra ny isan'ireo olona maty tamin'izany fifampitifirana izany izay nahatratra hatrany amin'ny 17 sy 200 ta izay voalaza fa ambany indrindra nanomboka ny taona 57 niakatra nefa io isan'ireo olona maty ireo tamin'ity taona ity. Nandritra ity tapaka ny taona ity dia misy 70 ireo olona maty fiakarana hatrany amin'ny 900 raha oharina ny taona 17 sy 20 tao Brooklyn sy Bronx no tena nahitana izany be indrindra. What's his favorite? Tapitra ny vavoantsika eto amin'ny Honnête TV amin'ny ity ala ity mankasiraka anao indrindra nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao amin'ny raha ampitso indray ny sampana fampalalambavao ho azadino ny fandaharana mpandresy fandaharana manome anao ny vaovao ara-panatanjahantena izay hoarahanao moa zany eto amin'ny Honnête TV hatrany aorianany izao fampalalambavao izao manapitafa ho an'ny manaraka indray tokola sy tombavy.